Tsy rariny ry havana, tsy rariny ny fahoriana, ny fahatrantsika malagasy. Tsy rariny ity mangetaheta ambony lakana ity. Mampalahelo ny mahita ny olo te handrositra ny Madagascar raha mahita hevitra. Te hitady fiainana metimety koa na hoeveriny ho metimety koa any ivelany. Samy tompona andraikitra isika menakavy amin'ny fiainany hafa. Aoka tsy fanilika andraikitra, na ny madinika na ny maventy. Tsy mety ny milamin-tsaina amin'ny fanaovany ratsy. Marjona teo dia ity no fandarana voalohany ho amin'ity taona 2024 ity ka hanaterana izay fiarabanina tratry ny taona 2024 izay mafisin'izay firarian-tsoa sy ny tsodrano izay manomboka ny taona dia tsara ihany koa apetraka eo am-pelatanan'ny Mapar ny ray aman-dreny Mpanao efa nanao ny hafatra tamin'ity ho an'ity taona vaovao ity. Anokavantsika ny fandaharana angamba amin'ity anio ity marjona ny mpiaino isan-tokantrano dia ny hafatra avy amin'ny ray aman-dreny Mpanao anivon'ny FJKM sy ny an'ny ekara zany. Izay no arahantsika vetivety anokavantsika izao fandaharana izao. Tokony ala amin'ny ratsy fanao ary makany amin'ny fahatsarana amin'ity taona vaovao ity hoy ny afatra ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagascar ny mpitandrina Reverend Dr Andriamasoirako Ami. Aza manao taom-baovao n'ilay kely, ny taona fotsiny vaovao fa izy nijanona ho tonta kely. Aza manao taom-baovao ny Abdala, manao n'Andriamanitra ho tsy misy ka handeha hitsambiky mikipy. Aza manao taom-baovao ny mpanao isan-keritaona, taom-baovao ny miditra am-piangonana mandava-taona tsy miangona intsony. Aza manao taom-baovao ny marary saina, mihevitra ny hoe tsy ho faty ka tsy mihevitra ny mandrakizay. Fa manaova taom-baovao ny mpianatra Kristy. Ny taona vaovao, izy efa olom-baovao rahateo. Ny fitiavana no hery manetsika, ny fahamarinana no ataon'ny filamatra, ny fanenjena tsy mampiemitra azy, ny voninahitr'Andriamanitra no loloaviny an-tampony loha. Nanentana ny mpino amonto filazantsara ho an'ny nosy Madagasikara ihany koa ny filohan'ny FJKM atao anatin'izay afatra ho an'ny taona vaovao izay. Ny filazantsara izay manova ny tantara raha nambarany. Ireo ray aman-dreny Mpanao eto amin'ny firenena izay samy miantso ny kristianina hiavao hibebaka araky ny nambaran'ny kardinaly Désiré Tsarazana nandritra ny afatra ho an'ity taona 2024 ity. Tsy rariny ry havana, tsy rariny ny fahoriana, ny fahatrantsika malagasy. Tsy rariny ity mangetaheta ambony lakana ity. Mampalahelo ny mahita ny olo te handrositra ny Madagascar raha mahita hevitra. Samy tompona andraikitra isika menakavy amin'ny fiainany hafa. Aoka tsy fanilika andraikitra, na ny madinika na ny maventy. Ho antsika kristianina, tsy mety ny milamin-tsaina amin'ny fanaovany ratsy. Mila mibebaka isika menakavy. Raha tsy mibebaka isika, tsy handroso mihitsy ity nosontsika ity. Tsy rariny ny fanitrana sy ny fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy ary tsy fotoanan'ny faniliana andraikitra izao raha ny nambarana. Mazava iny ny afatra izay noraisina foana satria tsara ho fantatra ny mahakasika andreny tsy homodintsika faninany na hoe lasa ny taona dia lasa ihany koa fa mipetraka ny raharam-pirenena ho amin'ny ankehitriny hoe inona ny toy an'izay satria ny afatra ho amin'ny ray aman-dreny dia mitoetra mandava-taona ary izay afatra izay dia alain'ny olombelona tsirairay ohatra io zany kabary ohatra ny tsy hoe kabary fa ohatra ny toriteny any am-piangonana
fa misy le olona tokony samy miaka zay tandrify samaka an'izay tandrifony ary izy ao anatin'ilay izy tsy manonona mihitsy izy hoe onona saina Andrianarivo afatra maro tsy manonona an'izay izy fa le olona zay voakasika l izy avy hatrany de mivatravatra namaly tao anatin'ny tambajotra tserasera onona saina ka ao anatin'izay mihitsy lay famaliana eo ihany misy an'ilay teny moa hoe qui s'accuse io ny vaza fa misy ihany koa le manaitra ao anatin'izay marjona ilay famaliana lasa mivoana lasa anatina endrika fankalana endrika fampifandrafiana ny samy malagasy lasa endrika fandotona ireo ray aman-dreny Mpanao anatin'izay fomba fanao politika eto amin'ny firenena izay lasa izay no ironana zany eto amin'ny firenena indrindra na tsikaritry tsika nisy ny afatra ho an'ny fetin'ny Noely nataon'ireo ray aman-dreny Mpanao reo ihany koa fa hitatsika reny fanaratsiana sy endrika fandrafiana maro samihafa tonga hatramin'ny hoe kisarisarina hoe te hampiady ny samy malagasy te hampifandrafi ny samy malagasy ao anatin'izay zava-misy izay ho an'ny mampiasa ny tambazotra tserasera moa dia mahita mihitsy an'ireny ina moa zany publication reny fanio-kevitra samihafa ataon'ireo mpiaradia amin'ny fitondrana ireny raha tamin'iny taona iny na hatramin'izao moa zany raha mieritreritra marjona raha ohatra ny avy amin'ny ataontsika hoe tsy miankina na ny ireo mpaneo hevitra folo fanoherana no mivoio zavatra ohatran'ireny efa aingana dia aingana ilay fandraisana fepetrany amin'ny hoe manohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny maro tsy voatanisa fa reny moa zany dia tazany-potsiny aloha ireny faneo-kevitra rehetra reny satria miaradia amin'ny fitondrana manohana sy miaro ilay fitondrana ilay faneo-kevitra dia mitaza-potsiny eo ireo mpitandro filaminana tompony andraikitrisana ambaka tonga misy an'izany resaka cybercriminalité zany eto Madagasikara eto aingana dia aingana mihitsy ny fandraisan'ireny fepetra rehefa ny aty amin'ny ny any amin'ny fanoherana na ny sala amin'izay sy ny tsy miankina no manao an'izay faneo-kevitra izay fa itony moa zany dia tazany-potsiny sala amin'izay eto marjona dia hita le hoe tsy fahaizana n'ilay makalesona tamin'ny lasa voapirofo zany vaovao tiany taona misy an'ilay fomba fiteny itodiana ny lasa hibanjinana ny hoavy fa tsy izay aloha no zava-misy fa mitoy ihany miverina miloniny hoy isika lay fahatapahany herinaratra ny olana eo amin'ny rano zany mbola iainana amin'ity 524 ity isan'ny mambarany Andrimatofilo Andry Rajoelina moa tamin'ny faraka amin'ny 30 volana Desambra le hoe tsapako izy ny fahorim-bahoaka tsy tokony tsy miaina ohatran'izay fahoriana izay intsony ny vahoaka malagasy amin'ity taona ity fa mivalina miaraka amin'ny taona izay inona ilay fahoriana tao anatin'izay nyresaka izy nyresaka herinaratra nyresaka izy nyresaka rano raha tsy ilaza fatsireo isika nefa akory ny agagana fa ora vitsy andro vitsy taorinan'izay dia reny ny arahana hita reny ny tany Toliara tamin'ny fahatapahany herinaratra ary dia lava reny tokoa satria hoentiko ilay daty fa tamin'ny 12 atoandro ohatra raisitsika hoe omaly tamin'ny 12 atoandro no tapaka izay herinaratra izay ny alina tontolo ny ampitso mbola tsy niverina izay herinaratra izay zany hoe nandeha tany amin'ny 2 andro teo eo zany izay fahatapahany herinaratra izay ary nitoy tamin'ny tsy fisian'ny rano ihany koa tany amin'iny tany Toliara tany kopatanana ireo mpanao gazety sy ny mpiaino antsika any amin'iny faritra atsimo andrefana iny tao anatin'izay avy eo hoe miverina amin'ny laoniny ilay famatsiana herinaratra fa naizana tsy zany ilay laoniny dia ilay hoe fahatapahany eo amin'ny ora ray ora roa ora telo sy ny ora dimy fa le tsy rariny zany le amin'izao zany le marjona eto amin'ny firenena tsy rariny ilay fahatapahany herinaratra rehefa indray andro tontolo rehefa ny 2 andro manintsitra zany ny tsy rariny fa ilay ora telo ora dimy raha ohatrany hoe zany le rariny eto amin'ity firenena malagasy ity ka zay no vizantsika ny amin'ny hoe dia nitota ihany no mivadibadika eto amin'ity Madagasikara ity ao anatin'izay rehetra izay ny herinaratra zay ny resaka rano fisotro madio fa ilay rano ilaina amin'ny resaka fambolena ihany koa ilaina amin'ny resaka fiompiana ny fiainana andavanandro dia mampikaikaika ihany koa satria nakaiza raha orana marjona
izay indrindra mantsy ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena ao amin'ny ankehitriny ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny sehatra marobe izay fantatritsika fa azo natao tsara io mantsy ny ainga tany amin'ilay lalao an'nosy teto amintsika ny taona 2024 melohan'iny dia nandritran'iny dia tao ariana keliny iny ndray andro tao ariana iny miverina fahatapahan'ny herinaratra dia ohatr'izay ihany koa ty rehefa misy an'ilay fety dia atao aloha izay mampiodina le herinaratra sy ilay rano ao anatin'izay fa rehefa tapitra kosa le fety dia tapahana ihany koa ilay filan'ny vahoaka amin'ny andavanandrom-piainany izany hoe ao anatina sehatra toy itony dia hitantsika zany fa matahotra ilay fitondram-panjakana amin'ny hoe ao anatin'ilay tsy asa mandrara aloha vahoaka malagasy satria misy an'ilay vanim-potoana ilay fakanaina rehefa tonga ny krismasy ny tombo vao zany hoe ao anatina tokantrano sy ao anatina fiarahamonina avokoa ny vahoaka malagasy dia matahotra an'izay firongatry ny vahoaka malagasy zay izy ireo anyka manao ny zavatra ataony etsakilany amin'ny sehatra hafa ohatra hoe mampahiotona an'izay ny zavatra iainan'ny mponina amin'ny andavanandrom-piainany io zao tsika mahita onona saina fa mbola ifampiresaka eto tsika fa amin'ity volana ity tsy maintsy isonitra isolok'io rehefa misonitra isolok'io misy fetraika be deaibe amin'ny fiainan'ny malagasy io sy nisa tokantrano satria tsy maintsy isonitra ihany koa ilay filan'ny mponina andavanandro ny ppm ny ao anatin'izay indrindra marjaona anaraka faingo vetivetsika fa rehefa avy eo hidirantsika tsirairay mihitsy zay amin'ny mahavoalohan'ny fandarana ny resaka projection ny vina sy ny zavatra hitranga eto amin'ny firenena zany amin'ity taona 2024 ity eo amin'ny lafiny toe-karena sosialy ny politika ho resantsika eo zay fa mialohan'ny anarana faingo dia omena vetivety aloha ny naharana ny aotra 3 na ny 03212 no afahantsika manehohevitra amin'ny SMS aloha mandra-patonga ny amin'ny 120 atoandro aorinan'izay no mandray ny antso antaribio amintsika any antokantrano any isika ny 03212 lora aloha isentiko kely vetivety SMS no vakitsika manomboka eto hatramin'ny 120 zany hoe SMS no alefatsika piaino ny sipanaraka ny onjapeo zany na ny tambazotra tserasera ihany koa fa tsy afaka mandray antso aloha ny fandarana iafatra marsial masika dia masika ihany koa anatin'izay lamina mipetraka izay ny amin'ny hoe amin'ny 120 vao mandray ny antso ka raha tsika izay fandaminana izay fa ny SMS na ny afatra no vakitsika eny amin'ny eran'elam-potoana eny nambarany marjaona teo fa tsy maintsy hiakatra ny viditsoloka amin'ity volana janoary febroary farafahatarana zany no hitsenantsika ny taona vaovao fa maninona moa no tsy maintsy hiakatra satria isika dia nanao ny fifanarana tamin'ny FMI zany na ny Fonds monétaire international ny amin'ilay fahazahoana n'ilay Fonds élargi de crédit na ny FEC ao anatin'io no misy an'izay hoe vérité des prix ny viditsoloka izay zany hoe ilay vidiny tena izy mifanaraka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay ny tokony ampiarina eto Madagascar fa tsy izay no tsika moa zany ny nanao an'ilay indemnité foana ny fanjakana tsy indemnité moa zany fa ilay subvention maromarina kokoa tao anatin'izay taona maromaro zay tsy niakatra ny viditsoloka teto izay nampahandry reny satria vola tokony hoentina amina fotodrafitrasa samihafa anetsebana n'ilay viditsoloka ry amin'ny compagnie pétrolière ry zay no fipetranapetraky ny FMI hoe tsy manao an'izay fa matsimboly zay tsony anareo fa aleo anaraka ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny viditsoloka amin'izay ny volam-panjakana ny volam-bahoaka afaka anaovana ny fotodrafitrasa toy ny resantsika teo ny resaka fambolena afaka manao fotodrafitrasa toy ny sekoly ny hôpitaly sy ny maro samihafa hoentina hiteraka n'izay fampandrosoana izay no napetraky ny mpiara-mombonantoka tamintsika ny nangatahany fanjakana sy napetraky ny fanjakana tao anatin'izay dia hoe aloha ilay ajustement no atao ajustement des prix zany no nirosona izany hoe miakatra 200 ariary isam-bolana ny viditsoloka eto amintsika ny marimarina kokoa tamin'io tokony tamin'ny enim-bolana faharoa ny taona 2024 iny zany hoe teo anelanelan'ny jolay hatramin'ny desambra ny tokony efa nirosona izay fampiakarana tsikelikely ny viditsoloka izay zany hoe 200 ariary isam-bolana eo zany raha ny kajina petraka tamin'ireny fa fomba ilay fitondram-panjakana moa ty andrasoandraso lava ity
ka dia tsy niakatra aloha izy zany jolay hatramin'izay volana desambra izay tsy niakatra ilay viditsolika fa amin'izao ilay hoe tratrany tsy azo anoarana satria efa nanapaka nisy vola tokony misitrahana tamin'ny faraparantaona sy amin'ity fiandohan'ny taona ity avy amin'ireo mpiara-mombonantoka noho izay tsy fanajantsika ny teny nometina izay ny tsy fanajana ny sonina tao izay dia isan'ny azo lazaina hoe sazy ve zany sa ino anao anambarantsika azy fa tsy nahazo an'ilay famatsim-bola aloha zany miembotra indray aloha ka io tsy maintsy hirosoana ny fampiakarana ny viditsolika io oron-jato ariary isam-bolana zany no zavatra isy eto amin'ny firenena fiakarany viditsolika zay tonga mbi ao an-tsaina voalohany rehefa miresaka an'izay dia ireto fiara fitateram-bahoaka ireto ny taxi be ny taxi brosy eo ihany koa ny fiara be mpitatitretana ao anatin'izay tsy maintsy iroso amin'ny fikitihana zany raha tsy hoe hiditra andray koa ny fanjakana nefa ny mpiara-mombonantoka moa tsy andaniny hoe atsara ty resaka subvention anareo ty fa isan'ny mampahantra ny firenena isan'ny mandany volam-bahoaka ny fanaovana an'izay subvention izay isika teto amin'ny fandarana marojo nefa ny voy farafakely nataoko hoe roa taona mba tsy hiterenako taona betsaka hoe ny 5 sy ny 10 taona ny amin'ny hoe lay fampiakarana ny fahefa-mividy tompoko lasy tompoko vavy no vahaolana fa ny vidim-piainana tsy maintsy hiakatra izay vidim-piainana izay fa ny fahefa-mividindra malagasy no tokony hitedavana ny fomba rehetra ampiakarana azy ahafahana mividy izay solika izay ahafahana mividy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny vary amin'izao fotoana efa manananika ny 100 sy 200 sy arivo ny kapoakambary ny kilao zany rehetra zany no efa zava misy amin'ity taona fiandohan'ny taona eninandro zay no lasa aloha misy eo amin'ny 90 latsaka kely eo 90 sy 300 andro eo sisa dia farany ty taona ity eninandro zay zany no misy fa izay no fiainan'ny Malagasy amin'ny ankapobeny manambana ny fiakaran'ny viditsolika eo ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainan'ny andavanandro ny any Antsirabe vao na vitan'ny fanadihadiana tany an-toerana ny mpanao gazety ny tany fianaran-tsoa sy ireo faritra maro fa miakatra avokoa izay vidin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro zay maro ohatran'ny tany Antsirabe zao dia hoe nahitana fitomboana ny resaka fitrosana marojona zany amin'ny izay fidangan'ny vidin'entana izay eo izay vary aloha ny resantsika fa ny menaka sy ny maro tsy voatanisa ny volana janoary sy febroary ihany koa tsy andany ny marojona eo ilay fahatongavan'ilay rivodoza somary maherihery vaika eto amin'ny firenena ao anatin'izay indrindra satria ny volana janoary sy ny febroary toy itony eo ny tena atramin'izay aloha raha ny tantara fa nisy an'ity fiovaovan'ny toetrany andro ity no mahatonga an'ilay orana izay rahantsika mahita amin'ny ankehitriny satria eo ny tena misy an'ilay rivodoza sy ny siklona sy ny maro isan-karazany sy ny maitsaitra zay indrindra ny zavatra andrasan'ny rehetra nefa ny ao anatin'ireny reny no heverina ihany koa na dia aloza voajanahary azany zay tsisy mahatoiny an'izany heverin'ny sasany sy heverin'ny malagasy amin'ny ankapobeny fa apiditra ny rano sy afahandrareo mivelona ao anatin'ilay satria efa tsy misy tsony izay famahana ny alasahirana ho an'ny vahoaka izay ataon'ny fitondram-panjakana mandatsaka orana ratsy ainy mila n'ilay orana any amin'ilay tena tatsaha sy ilay tena mpamokatra sy ny fahatra andekaleka no tsy azo mpaniry no teny ilaina an'izay rehefa mandatsaka n'lay orana izy manao an'ilay tangoron-drahona lay orana lay rahona be zay efa nieritreretiny zany latsaka any andekaleka sy tsy azo mpaniry lasa any kazo be sy any amin'iny lalam-pirenena fahefatriny no mirotsaka izany hoe lay teknisianina zay ananatsika ao amin'ny ankehitriny tsy manana n'lay fahefana afaka anao an'ilay izy fa baikobaikony sy tonga amin'ilay trindry dia lasa manaonao foana isika ao anatin'izay betsaka ny zavatra zay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny azo ambarany onona saina dia tsotra tsy nanana fahavononana hitondra n'ity tany sy ny firenena ity mihitsiny Rajoelina Andry nirina sy tsai kristian zay aloha dia tena marina tsy nanana fahavononana hitondra n'ity tany sy ny firenena ity izy mahavaolana ve ilaina
nananampipodisy toerana manko zareo teo tamin'ny nanaovan'ny filoham-pirenena teo aloha Rajoelina ary mampianana Hery Martial le lalana rokady avy vato mivoaka eria Soavy Masoandro tsy nikitiha mihitsy ho amin'ny ankehitriny nikitihany amin'izay dia anaovana an'ilay eo fitsangatsangana na eo manao fanatanjahantena eo asiana n'ilay jiro maloko sy ilay rano ilay miovaova tsara noho ny any Dubai tsara noho ny any Dubai ny any Dubai anie manao an'ilay izy efa tsara lie le fiainan'le olona sy le vahoaka ao aminy fa ny antsika eto le rendrarendra no apetraka Mpitondra dia za zao Marjona andanonareo makeny dia ohatranareo indrindra ohatrany hoe za zany tamin'ity taon'ity hoe ao anatin'ilay fandaradeona fandeha mba tsy te-hiteny ntsony anatin'le hoe le oekaoeka tsy maintsy mandeha toko mba tamin'ny 4 tany no nitenenana an'iny farany ay mbola aty amin'ny 5 mbola mandeha any izy Marjona no oekaoeka tsy maintsy mandeha lelaka arivo zay nresahanao zay ny zavatra misy mandehananareo rehefa vita io raha rina soa zany ho vita rehefa fananana imbonina dia ajao aloha rehefa vita io dia mandehananareo iny dia modia amin'ny atoandro misy efa vary ve ao anatin'le vilaninareo modia amin'ny hariva misy efa mitokona avy eo anatin'ny vilaninareo tsy mahavoky anareo raha ny vola zany ny atambaritsika amin'ny sehatra fidedadedahana sy ny fisesehoana avadika aty amin'ny sosialim-bahoaka onona saina misy dika lehibe ho an'ny vahoaka malagasy io ary misy lanja lehibe ho an'ny vahoaka malagasy io fa raha ohatra apetraka ao anatina sehatra fotsiny ohatran'io zany hoe le fafinareta amin'ny maso dia rehefa avy eo ianao rehefa andeha hody hoe asiana eo fitateram-bahoaka tsy mandeha amin'ny solika itsody fa tadio saran'izay misy sara nefa tsy gratos io aso dia mieritreritra hoe adeo marina andeha fa efa misy fiara mandeha mitsanga mba mitondra varo ony dia le anina ferika koa ary moa inona moa le inona ferika moa le tamin'ny jona iny le tokony nandehanana ohatrany efa isy volana jona faharoa indray amin'ity taona ity aloha zany asa anahoana ilay teleferika moa zany tiana ambara anatin'izay tsy maintsy vita tara tena tara le izy tena mipetraka le teny malagasy ary na izy nanao an'iny vita tara ny tara moa zany ao zao ny RN2 somary taraikiraiky eo le lazaina hoe amboarina kopa tanana aloha an'ilay ramatoa namatsika any amin'ny faritra loatra mangoro iny ino fa manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana zao ny amin'izay toetoetry ny lalam-pirenena faharoa izay fa tsy lalam-pirenena faharoa moa fa ny lalam-pirenena rehetra ilay efa mikitikitihana kely ny any amin'iny lalam-pirenena fahaeniny ihany koa ny resaka nitetezany sy ny maro samihafa amin'iny lalam-pirenena faharoa iny ny efasy ny ohatran'izay ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao fa verenantsika ilay tao anatin'ilay kabary ny Andry Rajoelina tamin'ny 30 Desambra moa no nanambarana an'izay ho antsika mpiaina ny amin'ny hoe ho tanterahana ilay laky arivo eny no tanterahana ny 20 ny fanamarina ny 20 jona amin'ity taona ity dia tena niandro sika maro jona zany tena niandro hoe amin'ny 7 alina amin'io le kabary dia tena nafoy mihitsy aloha zany le fetifety amandalo rasa aloha fa hiteny Andry Rajoelina hiteny le président fa aleo aloha mihaino tsara mihitsy ao anatin'izay niandro sika ny amin'ny hoe ohatrany ahoana ilay fotodrafitrasa lehibe amina resaka fambolena tohadrano lehibe arisy ary amin'ireo lemaka Madagascar farafaratsiny niandro zany tsika tao anatin'izay amin'ny hoe tena efa tokony hojerena amin'izay reny zany ao anatin'ity taona vaovao ity ny amin'ny resaka fotodrafitrasa ho an'ny fambolena ny vahaolana maharitra amin'ity resaka rano ity ny amin'ny hoe somary miova ny toetrandro rehefa avy ny orana dia jerevantsika fomba nitehirizana an'izany mba tsy ho verivery fatany reny ranonorana ireny satria efa mafimafy amin'izao manina tamin'ny fotoanandro tamin'le Dama mba ho fehezany reny ranonorana reny fa tsy ho verivery etsy serosy andifitra n'Antananarivo eto fotsiny zany ny andrasantsika tao anatin'izay kabary izay eo ny amin'ny hoe ahoany reto mpianatra be da be voanandony maro ny mpianatra marojona ny amin'ny hoe teo aloha le efa tsy tafiditra nianatra tamin'iny taom-pianarany ity moa zany hoe nanomboka ny septambra oktobra tsy tafiditra nianatra noho ny fahefa-mividin'ny ray aman-dreny ilay sekoly lazaina fa maimam-poana ny amin'ny sekoly mpanjakana tsy izay misy maro nefa niatona fa maro ihany koa marojonany nanefa mba nanao an'le navita n'ilay premier trimestre ihany fa efa niato ndray koa satria tsy maintsy manampy ny ray aman-dreny ao anatin'izay fahasahiranana izay zany ny andrasantsika ny amin'ny ohatrany ahoana ny politika anarenana nyity resaka fampianarana ity tompoko lasy tompoko vavy
eo ny resaka fahasalamam-bahoaka ny amin'ny hoe le fanafody tsy voavidy le hôpitaly manaka-penitra ahoana ny fampitaovana maimaimpona tokoa ve ny inona ao anatin'ireny hôpitaly ireny ahoana le hoe soin d'urgence tsy andoavam-bola tsy izay ny zava-misy tena isy fanaraha-maso tena fampiarana ve zany amin'ity taona ity ty olany resaka fampanananasa ity tanora tsy anasa ity inona le politika isy orinasa 420 itsangana amin'ny distrika satria tsisy distrika ao adino isy orinasa itsangana ve amina distrika maro ahafahana manome asa ny tanora fa ozy ilay tenina mpanao sarymetsika zay tsisy litea tsisy fa anatina resaka zay laky arivo zay aloha zany ny tena nibahana ataony amin'ny hoe toeram-pitsangatsanganana asiana rano milokoloko miaraka amina fakira tsara de tsara ny resaka nangana trano fandraisana ny fivoriam-ben'ny sadaiky isika zany no nibahana tao anatin'izay rehetrarehetra zay lay herinaratra ho isan'ilay groupe termika ho avy ipetaka amin'ity fiandohan'ny taona ity zany ho ampiasain'ny jirama resakatsika teo resaka viditsoloka ny tany toliara zay noho ny fahatarany fahatongavan'ilay fiarabe mpitatitra solika na tonga n'ilay fahatapahan'ny herinaratra zany rehetra zany no satria hiakatra zany le viditsoloka ny menaka mavesatra tsy andaniny anao hoana tena hoe tena vera le fotoana marjona ary le kabary tamin'io ny andry sika ny aminao inona ny zava-baovao fa ataon'ny pasoka ny efa malama ny tao anatin'izay satria ny zavatra efa nambarana andritra ny taona sy le tsy tanteraka tao anatin'le taona 420 ny verenana indray ilay autoroute moa zany le nandeha moa reny 520 kilometatra ho vita amin'ny aloha tsy tenenkintsolo le taona 20 kilometatra vita amin'ny anina fa mifampanaterana vaovao indray tomboko lasy tomboko vavy de hoe ho ampiasaina amin'ity taona ity ny apahany voalohany amin'izany tsy haiko apahany makaiza sy ahoana dia eo sika miara mahita efa maromaro ny afatra voaray fa iroso amin'ny fahamakina izay sika aoriana ny ty sainte kely foy ity ny fandarana isika amin'izao fotoana izao maro ny afatra efa voaray iroso amin'ny fahamakina izay vetivety aloha sika toizatsika ihany avy eo ny famakafakana miaraba dia ahoana ny fandehany miarabanareo miralana tratra ny taona sy ny piano rehetra io zany dia tonga amin'ilay tiany hoe manora mitsilany antsika ny fidy ny filoha Andry Rajoelina zao ny vokany samijinja izay hoy ny afatra voaray mila isorona amin'izay Mpitondra be marenina fa maty ny vahoaka malagasy hoy ny afatra eto ampelatanana dia hoana ny fandehany tratra ny taona daholo ry zalahy tsy misy mahafoatra n'izany dideratsiraka izany ranga fa tsy maintsy misy ihany ny farany amin'ny zavatra hitra tongava saina hoy ny afatra voaray miarabanareo tratry ny taona 2024 misaotra anareo fa afa-po mihitsy miaraka aminareo mirary soa tsy misy mialeo fa miaraka foana isika mitady ny fahafahana mazotoa ary mahireza isika hoy Michel avy any mahajanga any ankasana Michel ao anatin'izay firariansoa izay ary arabaina ihany koa tsy misy miala ozy marjona ao anatin'izay ia toizatsika trany ny famakinany afatra tena lafo ny vidin'ny vary mahera ny arivo ariary isika entana ihany aloha ny mandefa ny afatra andefa ny farafaratsy nylay hoe avy aiza isika miaino n'ilay fandarana ao anatin'izay afatra izay toany Michel zao ny avany mahajanga izy entana isika ao anatin'izay hoe avy aiza isika misy anarana na tsisy mety foana fa ilay fiaviana no tsara mba tenena ihany ahafahana hoe aiza ilay toerana misy an'ilay olana sy ny zava-misy ambaranareo vakitsika trany ny afatra tena efa enjana ny ataon'ity fitondrany ity mijaly ny vahoaka malagasy mijaly ny vahoaka ry filoha hoy ny afatra voaray tsy mijery ny sosialim-bahoaka sy ny madinika mihitsy sy tena mahafinaritra ny famakafakana ataonareo mazotoa amin'ny asa atao isorana ianao miaraba ny ekipa ny Cool FM rehetra ny taremarika no mova fa ny fiaina mbahoaka kosa dia vao maika miletika 240 ariary ny vidim-bary aty toliara izao hoy ny piano antsika ny vahoaka aty toliara amin'ny fokotany anketra sy tsongobory dia miaina anatin'ny fasahiranana sy ny tsy fandriampalemana toizako ihany aloha marjona miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany tratry ny taona aby ary mirary vita bebe kokoa amin'ity taona ity ny namantsika avy any toliara kopatanana ho an'izay rehetra manaraka ny fandarana 240 ariary ny kapoakambary aty toliara vakiko ihany aloha vetivety satria ilay mitelikafatra moa
allo za zao efa miheny io mba niatsy kely le fandarana dia tsy dia ina izy tozako any aloha ny famakina ny afatra voaray avy amintsika mpiaino salama aby atsika mpanaraka ny fandarana honorable namana vaovao tia ny taona miaraba anareo zahay avy aty Tomasina mampalahelo ny mahazo ny mpiasa madinika amin'ny mpiasan'ny port anaova ny mpitondra fanjakana azy miaraba ny kolo miakatra ny vidin'ny solika ampiakary koa ny vokatra ny vidin'ny vokatra avy any ambany volo hoy rablak avy any Tamatavy any ia tratra ny taona daholo isika rehetra Augustin avy aty Soavina ihany Soavina Tsimdrano inona ny tokony ataontsika vahoaka amin'ity taona vaovao ity fa mbola tsy misy fiovany ihany eto amin'ny firenena misy fiovany ka misy fiovany ny solika zao iova ny vidim-bary io mananika ny 200 ariary io ny kapoaka ny jiro miverina amin'ny laoniny miamafy kokoa ny fahatapahana zany ny fiovana eto amin'ny firenena aloha raha tao anatin'izay eninandro voalohany izay dia hoana ny fandehany tena miantso ny mpanohatra ivondrony zay dia atambatra ny hery ho an'ny fanavotana ny firenena hoy tsiaro avy any mahitsy dia hoana ny fandehany ny aty aminay zao ny vidim-bary 770 ariary ny farany ambany amin'ny kapoaka amin'ny vary kapoaka zany 200 ariary ny makolika enjana ity fiainana ity kokoa nareo sala avy any Toliara raha mbola hiakatra ihany ny vidin'ny mpiainana tsy tombo ny karama tena ho sarotra ny toedra raha eto amin'ny firenena toizatsika hoe hatrany ny afatra rehefa avy eo fa ao anatin'izay marojona mikaikaika ny ponina moa zany amin'ny resaka fikaran'izay vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro zay ampy an'ity viditsoloka ity fa ilay karama nampiasa-panjakana ihany koa marojona tsy nisy resaka tamin'ny fiafaran'ny kabarin'ny Andry Rajoelina tamin'ny faran'ny taona teo karama zay 3 taona farany tsy nisy an'izay fampiakaran'izay io ny vidim-piainana io resahantsika io zany no zava-misy asa adino ve le mpiasa-panjakana io le mpiasa-panjakana ngely nampiasaina tamin'ilay fifidianany so dia adino zany tsy mbola hiakatra indray aloha zany ny karama amin'ity marojona olona saina rehefa nahenao an'ilay lahatenina ataony Rajoelina tamin'iny volana Desambra iny ohatra verina tatao an-tsaiko hoe nga misy fifidianana filoham-pirenena nga eto manao fampelezan-kevitra satria tena fomba mihitsy matsiny iny rehefa mampanantena zavatra ohatran'ireny tena fa ovinandreo fifidianana filoham-pisady dia efa evofatany ngamba fa efa hiala eo amin'izay toeran'izay izy campagne zany zao dia variana dia manontany ny olona hoe inona avy zany rehetrarehetra zany anaovana kompantanana iny koa nareo eny teroka rehetra eny namana rehetra eny ary ny SMS iny koa be dia be mihitsy fa alefaso amin'ilay 20 farany 032 12 888 20 zay ny afahantsika satria tena namafisan'ny zareo maro ao anatin'ilay izy mantsy ilay hoe mpanjakany devoly ray mibe an'ny lainga ray mibe an'ny famitana mpiatsara velatsy lay afatra nataon'ny kardinaly zany tena marina hoy izy io fa tena izay ny zavatra misy eto efa nyteny avokoa alefaso any lasa be dia be maka le 032 12 888 20 alefaso fa lasa be dia be lasa ty amiko dia itelokafatra eto fa ao voavaky avokoa ny SMS tsika zay alefanareo iverenako le teo satria le fampanantenana efa tsy miova amin'io rangaha io intsony za zany dia mamerina foana hoe olona saina hoe tsy Antananarivo rery amin'ny Madagascar rehefa manao an'io ianao dia ataovy daholo ny isa-paritra za tsy miteny le 4 faritra fa le enina faritany misy eto Madagascar aloha atao ary mba hijerevana le tena zava-misy lasa miangatra mantsy ny ratoka Antananarivo atsaraina nefa mivoavoakotsika eo Atsirabe dia efa hitantsika ny lalana rotika nasional misy eo atsara ao avokoa zany ny fiainam-bahoaka rehetra manerana ny nosy ka tsy le fiainam-bahoaka ngely atsaraina eto Antananarivo marojona ao anatin'izay ihany koa fa le rendrarendra sy le fafinareta amin'ny maso ny tena omeny tsika zany ohatra variana ao anatin'izay ny io zao ny atantsika mihitsy ny avy any Tomasina zany vitiny moa lay miami sy lay fanatsarana natao nanahoana ny akony zay ho an'ny fiainan'ny isa-tokantrano any amin'iny faritra atsinanana iny nampitombo an'ilay
ny kapoakambary aloha ny tombo ny vidiny fa nampitombo an'ilay kapoaka arotsaka ho an'ny isa-tokantrano ve ny fahavitan'ilay miami nampienany fahatapahan-jiro ve nanatsara ny fahefa-mividiny tsiraray ve ny fahazahoan'ny tomasina n'izay miami izay dia oto izay io mantsy ho eto Antananarivo io zany laky arivo no anarany tsika moa miady manenjika an'ilay hoe fahavitatena ara-tsakafo sy ny fahaleovatena ara-bary fa ny hita aloha zany zao tato anatin'ny resaka autoroute zao ny laky arivo sy ny maro samihafa mikitotototra be parti marjona no manjaka reny rehetrarehetra reny dia taratr'ilay tsy fahaiza mitantana satria betsaka ny olona no manontany tena foana hoe fa ahoana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny zavatra ny ainana tamin'ny tetezamita tamin'ny voalohany nandrangaranga ary tena ny teny mihitsy izy ny tanany teny nomeny tsy mila famatsim-bola avy any ivelany ary tafavoaka ty firenentika tamin'ireny mananina ny komora fa rehefa indray izy rehefa le tena tao anatin'le lasa nangidim-bahoaka amin'ny ankehitriny izay voafidim-bahoaka adino ny daholy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra ary izao raha antsika miaina izao rehefa ny alohan'ilay fety mbola teo amin'ny 203 ny kilao amin'ny vary tao anatin'ilay fety tanteraka ny onona saina ny tany aminay efa 400 ny kilao amin'ny vary ao amin'ny ankehitriny dia nitazomin'ilay olona izay 400 izay izany hoe ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny mametraka zany fa lay fijeren'ny fitondram-panjakana sy lay iseseony sy lay farandrakaranga ny tamin'iny onona saina tamin'ny kabariny tamin'ny volana desambra teo hoe hipetraka amin'izay zao ny fitantanana izy ny filohan'ny sadek ho avy eto ihany koa izay zao le fivoriana voalohany eto le fivoriana faharoa le COI izay tsika ny sekretera jeneraly zany mamaky anazy dia anangana le trano andraisana andreo angatsy efa misy trano be deabe efa mijoalajoala ino anaovana inona zany reny fa dia andeha an-dany vola indray any amin'izany zay le tenentsika foana any an'le voto any an'le tsy mivoto manaintaina zany hoe le zavatra le teny ilainy vahoaka avadio aty amin'ny resaka sosialy zay tena raha io laky arivo io no ohatra raisitsika fotsiny ohatra hoe anaovana raha hitodika fotsiny tsika satria sopotry Madagascar ara-bary zao ao aloatra ao aloatra raha nanatotana nataoko hoe ny atsasaky ny vola tao fotsiny ny hoe aloha hitodika any aloatra satria ny tambara efa maro nitototry ny fasika ny tohadrano efa miantitra isaky ny ana dia vaky ny atsy vaky ny atsy zany ny zavatra misy fa raha natotona kely tany fotsiny ohatra akisako hoe le sadaika nambaranao teo le fotodrafitrasa ho atao fa raha ireo fotsiny ohatra no hoe le laky arivo zany no tsy natao fa nalefa tamina zavatra hafa ohatra an'izay hoe miteraka satria ny tokony famokarana tao nge marjona anatin'izay hoe ina le tombontsoa azo ho an'ny isa-tokantrano le misy famokarana ilay atao fa tsy fotodrafitrasa dia eo dia miantona eo dia mipetraka eo tsisy ina moa zany tsisy tombontsoa mipaka ara-toekarena ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ilay fisehosehoana no mamaika eto amin'ny firenena vakina vetivety aloha ny afatra voaray miarahaba dia hoanany fandehany tratrany taona antsika jiaby avy aty mahajanga Mpitondra miangavy zahay vahoaka mba tsy okitianareo ny tanananay tadidio fa izay no nampiala ny filoha misy mikitikitika koa zany any mahajanga ny marjona amin'izao fotoan'izao misy an'le nosy mitsiosi ny sakaty ireo moa isan'ny efa kotikotiana mafy ihany koa efa misy mihitsy ary ny fifampirarahana amina mpandrara vahiny zany ao anatin'izay lay fifampirarahana eo ihany fa lay mampalahelo ao anatin'ilay izy lay fanitsakitsahana ny zon'olombelona moa zany zay raha io koa marjona hojerentsika moa rehefa aveo fa le fantrana aloha zany efa hitantsika hoe nahazo larana voalohany farany fanitsakitsahana n'izay zon'olombelona zay ihany koa isan'ny tsara toerana avy any orintsika miresaka fanajana izay zon'olombelona izay miaraba dia hoanany fandehany avy aty tamin'ny Matavy ino loatra ny antony tsy isian'ny mpitarika analalana izao fitondrana tsy mahomby zao fa ny vahoaka efa vonona hoy ny mpiaino antsika avy any Tomasina any tamin'ny fitondrana taloha 2 ariary ny 1 kilao amin'ny vary
efa antony nampidina an-dalambe zao efatra arivo ariary ny kilaoan'ny vary zany marjaona ny mpianao antsika avy any Tomasina any no mandefa n'izany afatra izany ory fonctionnaire ny mpiasa-panjakana zany io no ambarany efa itsahin'ny Rajoelina amin'ny lohany ianareo mbola tsy tonga saina ihany mitsangana fa fotoana izao io le resaka karama teo asa adino ve tao anatin'ilay kabary sa hoe tsy ao anaty programa mihitsy marjaona tao anatin'izay ny fampiakarana zay karama ho an'ny mpiasa-panjakana izay misy manontany hoe fandarana dia ahoana ny fandehany ve eny tompoko zay ny alefa ny SMS le izy hoe ty ve le numéro atao anatin'ny rindra alefaso ny afatra miaraba tsika rehetra tsisy hevitra ntsony ty fitondrany ty hoy Pascal avy any Mahazanga miaraba tompoko raha oviana marina isika vahoaka malagasy no mba tsy hijaly intsony tsara fipetraka zany fanontaniana zany marona ny tsika moa zao mendolo taona zany tena mahafinaritra mihitsy ilay resaka firaritso sy ny nambara marjona teo moa zany mba sarotry dia sarotry tokoa hoe mendolo taona dia zavatra mahafinaritra no resahana ao anatin'izay fiandohan'ny taona izay saingy tsy izay aloha ilay zava-misy ny réalité iainan'ilay vahoaka malagasy amin'ny andavanandrony maloka ny sehatra rehetra miloko mena avokoa amin'izao fiandohan'ny taona izao ary mafimafy kokoa no tamin'ny taona lasa izay le lanja miakatra angamba ity hira ity isan'ny nanakoako tamin'iny taona lasa iny fa mbola mipetraka ahitantsika taratra an'izay hoe tsy misy tsy fahaizana makalesona izay ny fitondram-panjakana ny eo ihany eo ary vokatra izay tsy fahaizana makalesona izay dia ny vahoaka malagasy no mitsinja ny vokany tono hira itony efa tsira vaovao fa hoenotsika ny etoniny hoe manahoana sy ahoana inona no mbola mipetraka tsara ary mitombona tsara ohatrany hoe hira voany voaka maly indray izy ity marjaona ndao ary afatra marsial satria tsy mafaloto amin'ny tokotaninao le rony misy nyfahantany fenao manaiky poresiny ianao tokony fahefana fasa manaiky poretiny zay toy ny hira voamaly oala izy raha ohatra miaino an'ilay tonikira isika aoma zany mety an'le ohatrandra marjaona zao lay tsy de mpiany rapy taloha fa rehefa nanomboka anisan'ireny hira republika ny zaza rapitaiza reny dia hay ve zany le voizinao anatin'ilay rap gadona raha io isan'ny azo lazaineo anatin'ilay vazo miteny amin'ny fomba mahitsy misy ny tanora misy ny efa nazozotaona mbola miondana ao anatin'izay rap izay reny no afatra efa tamin'ny taona lasa izy ino fa ao anatin'ireny ao anatin'izay hery zay ny zavatra resahana ny zavatra misy dia mbola zao iainantsika amin'izao taona 2024 zao zany hoe tsy misy fihatsarana tsy fahaizana makalesona vao maika miaratsy ny toe-java-misy eto amin'ny firenena tamin'ny heritaontsika ny resaka hoe miakatra ny dangana ny vidim-piainana lafo ny vidy kapoakambary tsy voavidy sy ny maro tsy voatanisa fa amin'izao le izy tena efa mafimafy kokoa no izay ny zavatra misy vakina vetivety aloha ny afatra satria dia maro izy ato maro tena maro marjaona io ny avy any Tomasina président mba tongava saina fa efa tena mikakaika ny vahoaka malagasy tsy efa ampy ve zay fampijaliana izay eo ihany koa ny avy any Tanjombato manandriny isany mandefa ny SMS aty amintsika amin'izao anatin'izao fandarana zay mivantana ny maraina sala amin'izao fa ny rahariva miverina famerenana tompoko rasy tompoko vavy lay amin'ny andro alina iny fa amin'iny zany tsika tsy afaka miantso itsony fa rehefa avy eo afaka minitra ve tsika no mandeha manao izay antso fidirana mivantana izay na zany vakina ihany aloha ny afatra tena efa mijaly ranga le vahoaka malagasy tsy misy tsy mikaikaika intsony amin'izao fotoana izao miaraba dia olana ny fandehany miaraba nareo tratry ny taona fa ngaty tena tsy hitany dije mihitsy fa efa mandia ny vahoaka malagasy zany fandraisana ny sadaiky zany ny tena laharam-pamena aiza ho aiza ilay tombotsoan'ny malagasy ao anatin'izay haitsika ve ilay mikaroka sy manararoatra an'izay rehefa hoe mpitantana sy mpitarika sy andray ihany ay ve ireo fanararoatra rehetra
manodidina an'izay mampitarika ny fampiatranona sy ny maro samihafa sao dia vao maika aty amin'ny resaka fampantrana marojona satria azo natao raha trano sy fotodrafitrasa ilay hiteny aloha hoe tsy misy lainga ary diso zany fa misy eo inona tsy nirosona tamin'ny hoe fanavaozana marojona ao anatin'izay hoe efa metimety antitra satria efa 5 taona mahery le ry amin'ny CCI ary ananina ihany koa na ny azo natao niara-niasa tamin'ny tsy miankina marojona tao anatin'izay hoe aizany misy trano raitra tsy mena amita ana orinasa tsy miankina amin'ny sehatra tsy miankina aleo reny miarahana miasa na ihany koa hoe ny efa fotodrafitrasa efa eo am-pelantanana no navaozana ho tsaratsara kokoa anaraka n'izay vanim-potoana ny 524 zay fa izao zany ilay tena hoe anangana vaovao mihitsy no lahara-pamino irosona zany ao anatin'izay rehetra izay eo sika ilay hoe aizan'ilay fahaizana mijery an'ilay laharam-pamena mbola tsy tonga asaina ihany ilay mpitondra ao anatin'izany rehetra izany ny amin'ny hoe fa hoentinay izy ty fireneny ity satria ny vahoaka malagasy rehetra ny afatra zao tena hoe na ny Mahajanga, Tomasina, ny Toliara, ny aloatra Mangorona, ny Tananarivo toy ny Tanjombato, Andorany Fotsy, Manandrina na aiza dia mikaikaika ao anatin'izay fidangany vidim-piainan'izay le fampiakarana fa mividy eo zany irika anankiray resaka karama maro zany rehefa mba miatsara ny karama dia efa mba afaka manaraka ny onjany le vidiny-bary sy ny anina eo fa le karama io adino io no nampiakatra azy aloha zany dia eto sika ary izao le vidim-bary zao le hoe 250 ny kapoka 400 ariary io ny 1 kilao mbola tsisy resaka solika miakatra zany marojona mbola tsisy an'ilay hoe fiakaran'ny viditsoloka zany fa mbola resaka fampifanarahana ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro ihany koa satria mijaly ny rehetra zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa anaraka faingo vetivety aloha tsika dia toizantsika eo ny famakafakana sy ny fandraisana ny antso ao anatin'ny 03212 888 vaina ny aotra 3 na isika mamerany araba ho antsika zay zao vao meno ny fandarana dia ahoana ny fandeha ny atraterana ihany koa ny fiarabanana tratrany taona 2020 sy 2000 vakitsika ihany aloha ny afatra vetivety zay tonga eto ampelantanana tsy angina mihitsy isika manoloana izao fahantrano ny malagasy izao dadavilo avy any Antsanty aty Mahajanga tena midangana ny vidim-piainana miaraba dia honan'ny fandeha ny tratry ny taona 2020 sy 2000 zao dia efa tsy nihain'ny kabary fampanantenana pokaty tsony tamin'ny faran'ny taona teo fa efa tsy misy zava-baovao ny ho ataony io ilay nitenentsika teo hoe ilay propagande no tombana ao anatin'izay fampanantenana ireo zay zany no fiteneniny fampanantenana ireo hoana moa zany marzao za koa lasa miretika fampanantenana ireo fampanantenana mbola tsy tanteraka dia nampanantenaina indray zany aloha ho amin'ity taona 2020 sy 2000 ity ny androtsika ny amin'ny hoe le ahoana ilay teleferiky ohatra ny tsisy resaka tsany tsony lay autoroute aloha zany ny kitihany iny fa zay ho any resahantsika teo naverimberitsika teo ny amin'ny hoe lay tena marary ny vahoaka adino ao anatin'izay rehetra zay fa ny tsapa marojona dia efa vahoaka mandinika tokoa lay vahoaka malagasy fa tsy toy ny taloha na ezahana badoina na ezahana ambakaina ezahana tapenam-bava ilay vahoaka malagasy fa efa vahoaka mandinika no vahoaka malagasy fa tsy hafa ny taloha ilay iry zay teboka raha hitarafana zany marojona tamin'ny taona 2020 sy 2000 2020 sy 2000 tany ny t-shirt no reny t-shirt reny zany no nentina ny sarihana ny olona nentina nakana ny fony nakana ny safidiny dia io fa efa tsy dia nandaitra tsony nampiana ny resaka mpanakanto ny artista maro 20-30 miaraka hoentina satria ho avy ilay président artista maro be le t-shirt tsy navotsitra fa teo ihany le t-shirt natao an'izay artista maro samihafa izay no isarihana ny vahoaka sy ampanadinoana n'ilay fasirana ny ainana amin'ny andavanandro fa vahoaka efa mandinika efa tsy antsony dia nampiana nyty kitolotolotra ity indray taty aoriana marojona reny vatsitsinjo sy ny tositosika fameno sy ny taty aoriana moa la izy nytoy tamin'ilay resaka arabola zany ilay fizarana n'ilay ray hetsy 2 hetsy 3 hetsy
ho an'ny ampan'olona vitsy dia vitsy na raha anakitranotrano ihany koa ny fisitrahana izany asa inona indray no manaraka fa ireny aloha zany no zava-misy efa vahoaka mandinika no misy eto madame Giselle no misantatra ny antso atarby zany amin'ny taona ity miaraba tompoko miaraba tsika rehetrarehetra voanany daholo tsika rehetrarehetra dia mirary fahasalamana ho atsikana fa tsisy afa-tsy ny fahasalamana ihany ny angatatsika amin'ilay naharytsikana miahy zany mbola ozy aho hoe rehefa tsy mahay mitondra dia aza manisika ndraikitra amin'ny olokasa reny fanendrehana ny premier pasterany FDKM tamin'ny krismasy tombovao reny dia miloha teraka satria za FDKM indrindra koa ny fanendrehana ny cardinal sy ny fikambanany iveka fa miafatra ho an'ny vahoaka malagasy feno tanteraka amin'ny fetetra ozy izy mamatsôty zay fa afaka mihetriketrika fa atambavy ny hery ny mikasika ny RNDE dia nitrongisina tanteraka le tara amin'ny goudron dia napetraka te dia vomay tena mampijaly anay dia miteny anao Andry matofo roa aiza ho aiza amizao le motera nisy anankifito fa verenjavina iny tsy mety teraka ohatrany ambadika dia voka dia kopatanana ho an'ny dadabe 67 hectara ty moa ao amin'ny Malakamo ao za fe manjanako avy ety Tamatavy ihany no mirafy soa ho antsika rehetrarehetra fanaraka ny fandarana mankasitraka tompoko angasitrahana madame Giselle ao anatin'izay ny 032 8880 no afahantsika miditra mivantana amin'izay antso antarby izay eo ihany koa ny fafana mandefa ny afatra zany ao anatin'ny fandarana efa misy ny antso tafiditra dia ahoana ny fandehana miaraba tompoko en tompoko efa tafiditra eto ny faneho-kevitra ao rehefa tafiditra isika dia efa tonga dia afaka maneho hevitra avy hatrany ao raisitsika izay antso tafiditra raisitsika ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehana eny tompoko dia ahoana ny fandehana hoeto ny faneho-kevitra ao eny tompoko tonga dia mitenena fa aza mihaino an'ilay onjam-peo rehefa tafiditra isika dia tonga dia hoeto ilay faneho-kevitra fa aza mihaino an'ilay onjam-peo mba azahoana an'ilay fifandraisana tsara zany mba hiampita tsara ilay afatra tsy mihaino an'ilay onjam-peo fa ao anatin'ny finday no mihaino ary avy hatrany dia mitondra ny faneho-kevitra avy hatrany eo ampiandrasana an'izay antso zay dia toizantsika hatrany ny famakinany misy antso tafiditra eny tompoko dia ahoana ny fandehana avy ety Tanjombato ihany tompoko eny tompoko ndavary mba sakiteny kely ihany amin'le resaka hoe ny orana zao avy ny cyclone zao mety izy le fako tsy ny fako rehetrarehetra eraka ny tanàna mitobaka be tokony hoe mba sina hetsika kely amrinan'le fako satria ny lalan-drano mitsetsina dia ny andrano miakatra dia tonga indray ny tsaboina dia sahirana ihany koa vahoaka dia mba mangataka andreo tompon'andraikitra mikasika za mba hijery akaiky satria mijaly vahoaka ny rano iny zao petite vitesse zao tamin'ny orana faratony hoe orana tsisitsika dia eny apody be ny rano ankasitrana ny faneho-kevitra zay indrindra eo ihany koa ilay fanetanana ny vahoaka malagasany amin'ilay hoe fahaizana mba tsy hanary fako etsy seroa ihany koa satria dia mandora mitsilany ihany isika ao anatin'izay raha ohatra eny amin'ny tatatra sy ny lakan-drano eny no manary izay fako izay na zanaty zany dia tana ny tompony andraikitra amin'ny fandrofany reny ara-potoana ihany koa satria ndraindray koa ilay izy nga arin'ny olona eny amin'ny fitoerany fa tsy misy manatitra ihany koa raisitsika ny antso dia ahoana ny fandehana eny tompoko hoeto ny faneho-kevitra tompokon-dawary kehitriny moa za dia tsy misy orana mihitsy dia amin'ny vaga lalamanga fatapaka zany ve zao mbola tsisy manetrika ny olona ina zany fa le 10 tonnes par hectare navenan'izay matofo lasa 700 kilo par hectare maty zay tatsatoka sotratoka ankasitrahana ao anatin'izay faneho-kevitra izay ny tany-tsapamokatra zany mikaikaiky zany vokatra ilay tsy fisian'ny rotsakorana sy ilay fahaizana mitantana sy manao lahara-pamena resaka fambolena sy ny fiompiana da dia ahoana ny fandehana tompoko
dia ahoana ny fandehana miarabanareo aloha tratran'ny taona ya dia mirarany sosony tsara ho antsika rehetra ndao ary ny moa zavatra tiako teneny raha ohatra marina moa zany hoe miaka totokoa zany mividy io carburant io dia ahoana tokoa zany mampandehany nefa ny karaha-mampianjakana tsy miakatra mividy ny vary nefa zao ny kilao 703 dia ahoana ny fandehany zany dia raha miakatra io zany dia mety ohatrinona indray sa hoe iandry tosika fa miany eto daholo ampanantenana antsika ahoana fa dia mba misy zavatra tokony efa mba atao amin'izay fa tena raha zao no mitoy mifampihinana eto daholo na ny ady hatrany tsy misy lasa misy ho azy fotsiny zay satria na zao ity fiarahamony ity akady fotsy misy anay ity vao fampijery fotsiny dia efa tena aloha tsy resahana fa ny rano ity laharana verina amin'ilay hoe makaranzo ianao dia verina amin'ilay 5,000 to 4,000 tototra zany sarato angasy tsara ny fanekevitra ho an'ny avy ny ankady fotsy eny ao anatin'izay ia eto sika dia hiara hita fa ilay izy io zany zay no hoe tian'ny fiandohan'ny taona sika ny fandarana an'io mitondra n'izay resaka hoe projection zay ny amin'ny ohatry ny ahoana ilay zavatra isy inona ilay zavatra miandry atsika vahoaka malagasy ao anatrehan'ireto mpitondra mambahoaka fahaiza mitantana mampiaikiny maro ireto dia mizara n'izay ny fandarany amin'io zay no zavatra isy tomboko lahy sy tomboko vavy amin'ity taona ity eto amin'ny firenena ahafahantsika mandray izay tandrifiny amin'ny hoe inona no fepetra ho raisina eo ohatra izay fambolena izay ny fepetra ho raisina tiako ambala dia ny any amin'ilay hoe ny asa manandraikitra zany hoe ry afatra marsial zany zao raha ohatra hoe ny asa ny anankiray dia so dia hitady asa hafa ohatra hoe hivarotra bonbon na biscuit anampiana ny fidiram-bola ao atokantrano satria dia tsy maintsy hiakatra zany ilay viditsoloka 200 ariary aloha raha ny zavatra nisy tamin'ny fivoriana nampahafantarin'ny ministry ny inona moa zany ministra tompona andraikitra tamin'ny ireny fotoana ireny amin'ny 200 isam-bolana izay fiakarana izay zany hoe raha atao anatin'ny enim-bolana zany mety eo amin'ny 200 sy arivo raha zay no zavatra isy raha isika ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehana lasa izy nanao bonane ny afatra marsial fotsiny izy dia lasa nazanaty zany vakitsika aloha ny afatra eo ampiandrasana izay antso izay miaraba dia ahoana ny fandehany tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao anatin'ny fahasahiranana lalina inona no atao ilay mpitondra tsy misy azo antenaina itsony io ny fanekevitra voaray eto ampilatanana amin'izao fotoana izao nyresaka n'ilay fambolena teo isika dradradradraina ary averimberina foana moa ilay 5 polisy anjatony vahoaka malagasy dia tantsa fa ny zavatra misy ilay teti-bola-mpanjakana dia ny 5 isanjaton zay teti-bola-mpanjakana zay ihany no mirona no mitotona any amin'izay resaka fambolena sy ny fiompiana zay azontsika sarantsena amin'izany hoe ohatrany ahoana ilay fahaizana mametraka n'ilay laharam-pamehana zany hoe ny 5 isanjaton'ny teti-bola-mpanjakana ihany no mitodika any amin'ilay vahoaka malagasy any amin'ilay 5,20 isanjaton'ny vahoaka malagasy ka tsy gagitsika raha izao no kapokambary 200 ariary ilay firenena zay lazaina fa hoe tany mamokatra tsara ny kalitaon'ny tany sy ny zao maro ny tantsa tanorany maro anisy afaka manao an'ilay asa dia tsy izay aloha no zava-misy fa ilay 5 isanjato ihany amin'ny volam-panjakana no atodika any amin'ilay 5,20 isanjato hoe ka tsy magaga raha izao no zavatra misy eto amin'ny firenena manampy ireo ilay tsy fijerena n'ilay famoaham-bokatra izay mampikaikaika ihany koa ny resaka lalana ary io isan'ny fanekevitra ny resaka tamina tantsara izay ny amin'ny hoe le izy aza mieritreritra mihitsy aloha hoe ho amidinay mora ny varinay na ny karoty na ny ovinay ny zavatra vokatra avy amin'ny tantsara satria ilay masoka renany reny tompoko lasy tompoko vaviny zay isika ny masom-boly zao no mifampiady amin'ity resaka rano ity ny fiambenana ny vokatra satria eo ny tsy fandripalemana
ny vola lany masoka rena ao anatin'izany resaka fambolena izany dia tena midangana dia midangana maro amin'ireo tantsaha maro amin'ireo mpambolony hoe any amin'izay sisa no mironany amin'ny hoe efa natao ty efa ity no asa natao dia atao dia toizana fa raha resaka fitadiavam-bola raha resaka tombom-barotra dia efa tena tsy lalana intsony raha fambolena sy ny fiompiana hanaraka faingo vetivety alohantsika. Tananan'ny pen'ny fandaharana eny malaza eny eo ihany koa ny any Marivoay Mahajanga sy ny faritra maro izay mandefa ny afatra amin'izao fotoana izao. Ny afatra dia any amin'izay aloha zany raha bangona tokana ny amin'ny hoe tena midangana ilay vidim-piainana sahirana ny vahoaka malagasy vokatry ny tsy fahaiza mitantan'ilay mpitondra. Misy afatra voaray ihany koa ity miaraba ny fandaharan-deona ny fandehana miaraba nareo miralahy mahafinaritra ny fandaharana ory filoha aiza foana ny recrutement dixième vague sa efa azonao ny place dia adinao izahay mpampianatra hoy monsieur Doris staff ny Cisco avy any Soalala any eo ihany koa ny namantsika avy any Betroka any tapaka lava ny jiro aty aminay aty hoy ny afatra voaray eto am-pelantarana efa misy ny azo tafiditra dia ahoana ny fandeha atia mavetia masinga eny tompoko ndawary miaraba nareo tratrantaona miaraba ny sosony tsara FM rehetrarehetra ny Groupe TV zava-misy tokony hitsapatsika malagasy fa tamin'ny nazahoan'ny présidentsika ny fitondrana iny dia raha latsaka foana teto izany hoe fanjakana miorona ambony rano malagasy io araina maro nampita amin'ny zava-baovao azontsika antenana mihitsy raha mbola iny président satria na roa mpiaraka aminazy avao dia miondana eo ambony raha malagasy izay nalatsaka na tamin'ny fitidianana député na tamin'ny mera na tamin'ny filoham-pirenena misy raha latsaka foana teto ka noho izany samy mivavaka amin'Andriamanitra mba afany eo izay ny samby mibebaka mivavaka amin'Andriamanitra mba ilany ankasitraka tompoko avy aty Masinga. Angasana ny faneho-kevitra avy any Mahajangana mila mitondra-bavaka ny firenena isika hoy ny mpiaino antsika avy any Mahajangana entanasantsika izay maneho ny hevitra mba ao anatin'ny fotony ao anatin'ny fahamendrehana sy ny fahendrena tanteraka feno fanajana ny fomba fanehoantsika hevitra ato anatin'ny fandaharana dia ahoana ny fandehany resika ny antso efa tafiditra dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko eny tompoko ndawary miarabonareo tratrantaona aloha dia mirary ny sosony tsara ho antsika rehetra eka tenin'olona iny teo avy aty Masinga io miteny io dia izy fanentena ny Andry Rajoelina dia mahafinaritra tompoko fa io tsitaka n'Andriamanitra hipetrarany eo fa io tsy afaka eo Andriamanitra koa no manala anazy eo eka izay mihinana foana na dia tsy mahazo vola aminazy samby mitady mapiditra ny am-posiny sotra tompoko. Ngasitona ny faneho-kevitra zany natao hoe demokrasia ary mandala tsara ny demokrasia ny fandaharana ao anatin'izay rehetra izay vakitsika aloha ny afatra eo ampiandrasana ny antso amin'ny 032 12 88 20 avy aty tsara tanàna ihany dia ahoana ny fandehany misy antso raisitsika aloha ny antso efa tafiditra miaraba tompoko madame Giselle verina kely afatra ho an'ilay madama be Masinga teo sisak'Andriamanitra nipetrahany efa manao bodin-gerina izy dia afatra ho amin'ny begalona 5 miliala ohatra no atakalinareo an'ilay firenena fa eritrereto efatra revony kakoka vary ray alina ny litra menaka ny zanako ve mba mitovy fahefana mba mizanak'olona reo manamboninahitra reo mandeha mianatra zanako mianatra amin'ny école tsy zazazy dia mizanaky ny sasany ve mianatra ny ivelany dia mety aminao zany ampanenjenany any anoko hevitra fa tsy mety amina tsy sitrako za aloha tsy toran'ilay fitondrana fa madama ianao angamba ny tsara plasy miaina normal tsy ao anatin'ny délestage dia hainao no miresaka fa raha ianao miaina ao anatin'ny délestage tsisy rano dia mety mitovy mihevitra aminay ihany ianao zay na ny afatra fa misotra tompoko. Ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay rehetra izay 032 12 88 20 no afatsika miditra mivantana vakiko vetivety aloha ny afatra raisina ny antso afatra marsial dahory ampidiritsika ny afatra ny antso dahory salama tompoko miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany miaraba ny fandehana
aty Tiliara. Ento. Mety le olona teo leany iny olona Rajoely reny zany mety nahazo vary amin'ny Rajoely reny fa laingany hoe Rajoely nafitondrana tsara zao. Zahay Tiliara ty mijaly zao. Herinay tampaka rano zahay mandeha milahatsy rano zay vao mihazo rano. Rano mbovo amizao. Pare zany nahazo fahasoavana fa zahay ty zany krizy zay vary naga fa miakatra ndraiky zao fa misy roanjato sy arivo telonjato sy arivo ato zao. Zay le hoe ny tombotsoan'olombitsy no mamaiky an'izao fitondrana zao. Tombontsoa manokana ny tombontsoa olombitsy. Zay hatrany no nibahana sy natao teto amin'ny firenena tanatin'ireo fotodrafitra maro samihafa mahatonga an'izao zava-misy zao. Dia ahoana ny fandehany tompoko? Dia ahoana ny fandehany? Miaraba Junior. Miaraba tompoko. Miaraba ny Arzana, miaraba ny Afatra Andrinarivo koa. Afatra ho an'ilay madama teo e. Aza manontonona ny foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao. Eritreritra ve na hoe Andriamanitra nanao an'izao. Rehefa mba tsy mety dia tsy mety, mba manike. Dia mitsilelaka loatra fa mafy izao mahazavoaka majinika izao. Ay amin'ny vary ve dia hovidiana hoe roanjato sy arivo. Tsy afaka mamokatra intsony nge ny tantsaha. Fandriam-pahalemana tsy misy. Ny beboty aty Tananan'ny no ambesina, inona no ambesinareo amin'ny Tencemena ao. Ny alatroby any ambanivohitra manjaka dia manjaka, tsy afaka mamokatra intsony ny olona. Mafy izao mahazany olona izao. Mampalahelo koa dia le PM tsy voateny mihitsy neto fa Andry Rajoelina fa moa tenenitsika eto. Samy tompon'andraikitra nareo tompon'andraikitra amin'izao. Tsaroa fa misy farany avokoa ny zavatra rehetra ataonareo. Tsy maintsy misy fefara zao. Misy fendoa zao dia misy fefarany. Fa miandry zahay e. Miandry zay fa samy mahazaka fa za mahita hoe ny olona tsy fomba zao mbola vitany ihany azy ny fiainany. Valian'Andriamanitra foana vavaka ataony. Fa ianareo pomba reo. Tapaka ny antso anatin'izay rehetra izay. Mpisesika ny antso afatra marsialina. Raisitsika hatrany aloha dia ahoana ny fandehana? Ahoana ny fandehana? Tratran'ny taona nga? Ya, dia ny rano sosony tsara samy tratry ny ho avy. Eny ary, avy aty Tamatavy. Hitanao, amin'ilay madama teny ny afatra. Eny tompoko? Eny, satria le problème yaho sy Andriamanitra zany nametraka an'io. Fa raha zany mieritreritra amin'izany fa hipakipakita anazy io tena problème ananjy io. Eritreritra fa fenirivo za zao miteny aminao zao fa tsy possible mihitsy zany fa tsy Andriamanitra nametraka an'io. Tapaka ny antso avy any Fenerivo Andy. Ya, zay le zava-misy eto ry vahoaka malagasy, zay le zavatra iainana zany amin'ity taona ho avy ty, taona vaovao ty. Reny no miandry antsika raisina ny antso. Dia ahoana ny fandehany tompoko? Dia samy tratry ny ho avy. Miaraka mahakasika an'ity hoe fiakarany vidim-politika. Hitanay zany fiakarany vidim-piainana fa tsy mety fiakara iray vidim-piainana satria any anaty misolika zany no ny sakafo rehetra Madagasikara io. Eo ihany koa resaka saran-davana, tsy maintsy hampiakatra saran-davana ny taxi be sy ny taxi grosy. Makasika an'ireo fiakaran'le gasoil. Eo amin'ity resaka vidim-bary indray tena tena tsy zaka amin'ny fahefan'ny vidim-bahoaka tsony na le vidim-bary fa seza tokony mba hojereva le fanjakana akaiky tena efa mpahansaina tanteraka mihitsy le malagasy amba raha fandiniana azy. Zay dia makasitaka e. Ankasitrana ny faneho-kevitra ao anatin'izay ny vary zay foto-tsakafo. Le izy aloha efa tsy nitelo isan'andro tsony ny maro jonina amin'izao fotoana izao. Ka asa zao ty fiakarany ity sy ny mbola ho fiakarany atsatso zany mety ho firy isan'andro. Misy resaka ho tanatina hôtely anankiray zay le misakafo eny amin'ny hôtely eny maro jonina sy afatra marsiala dia ny misy zany le misy sokady zany ao anatin'le izy. Misy ohatra raisitsika ny 9,000 misy ny 10,000 4,000 hatramin'ny misy 2,000 500,000 dia nanontany tena inona ny laoka amin'le 500,000 ny laoka kelikely fa io ampango zany hoe ny ampango zany amin'izao fotoana efa amidy eny anivon'ireny hôtely reny ihany koa dia nanontany ny terany amin'ny hoe dia ohatrany ahoana zany ny atao tena io no mandeha indrindra atao aminay olona mpivarotra eny amin'ireny hani-masaka ireny zany hoe ny ampango zany no isan'ny be mpividy indray amin'izao fotoana izao ho an'ireo zany hoe mamonjy ny asa mandraraha eny anivon'ny
toerana maro samihafa zany dia le tsy tafody any an-trano tsy any an-trano no misakafo fa eny anivon'ireny hôtely sy mpivarotra ano masaka ireny efa misy mivarotra ihany koa ny apango amin'izao fotoana izao zany fanampin'ny loaka ny ary io tena ny ao anatin'izay marjona lany aloha le izy tsy haiko teo amin'ny tamin'ny 20 teo ngamba na 20 teo zay no tonga tao amin'ilay toerana fisakafoana fa efa lany lay apango marjona nefa hôtely lehibe zany zany hoe ny apango zany raha ohatra hoe raha vilany 10 lehibe firy moa le lehibe reny le vilany 60 reny zany ohatra hoe 10 vilany ny vary andrahoiny mety ny ray vilany amin'ireo zany apango raha tambatra daholo ny apango amin'izy 10 ireo dia efa lany le izy amin'ny 12 ora sasany ao anatin'izay ny ahitantsika hoe ohatry ny ahoana lay malagasy zany zay le hoe lasa mihinana apango zany tena safidy taloha hoe rehefa lany ny vary ka mbola tihinana dia mirosany amin'ilay apango hoe kofina hatramin'ny apango mihitsy ry afatra moa tadidiko mihitsy mpanao vakasa tany ambanivohitra natony nahita mihitsy rehefa avareradraraka amin'ny lalao papango terita amin'izany fotoana dia ao anatin'izay fa amin'izao zany lay apango mihitsy nefa lasa tena any no ahitanao an'izany hoe ohatry ny ahoana le fahantrana ohatry ny ahoana mandroso makaiza le Madagascar tsy maintsy mandroso taloha zany mety olona mety indray mandeha isa-taona mihinana apango zao nge zany le apango lasa tady hoanina isan'andro raha izay fotoana raha isika ny antso efa tafitra dia ahoana ny fandehana dia ahoana ny fandehana miarabatoka dia samitratry no avy vatia tsy lanana ty ihany eny tompoko be loatra le zavatra tsy mikolla amin'izao fisika amin'ny tena zao hita nisy fa misy fahaiza-mitantana le izy manetana ny namana rehetra mba fanesafitena filelaka eny ny makaiza io ne famotsarainy ataony daholo misy no milaza hoe mahay Andriamanitra fa gasy raha ngahy fanahy an'izany hatramin'izay tsy voatery hoe nasanatana sy manao foana fa nisika moa zany io tonga le tenenina hoe ndao fa ho ity eo dia io tsika mahita izy fa ia ankasitrany ny antso mihainao an'ilay ray aman-dreny teo tadidiko ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ny roa taona sa tamin'ny herintaona nisy an'iny le hoe samotsarain'ny tantara mbola hotsarain'ny tantara reo nampindramina ny fahefana hoy ny antoko malagasy miaramiainga tamin'izany fotoana ny antokany koa tamin'ny herinandro iny namoaka ny filo nasionaly ny ajo andrenena arivelony amin'ilay fanamelohana ny fihetsika mampitondra tena reto mpiaradia amin'ny fitondrana manenjika ireo ray aman-dreny am-pana ao anatin'ny faneho-keviny manana 30 minitra sika ao aorinin'izao faingo vetivety zao ahafahantsika mandray ny antso manoho ny famakafakana fandraisana ny afatra maro samihafa